Naverina any amponjandroany maraina iny Nidoni tao reny famanginy sy tendra andriana solonyaiko sy ny ekipa ny miavatoro azy tany amin'ny hôpitaly Nosbe omaly alahady raha ny nambarany solombavam-boaka ny Tolaniary Perla Bien-Aimé Zafinandro. Ny Nidoni izay efa nahavita ny sasy famonjana azy enim-bolana Tranomaizina ny 19 Desambra 2024 saingy tsy navoaka ny fonja fa nomeloany fitsarana higadra 18 volana an-Tranomaizina sazy miatra indray ny 15 Aprily 2024 lasa teo. Esenkilany napetraka eo ambany fanaraha-mason'ny fitsarana i Doris Rakoto Samuel vadiny Mahelao Manandafy rehefa niakatra fampanoavana androany tao reny hetsika notariny teny amin'ny kianjany 13 Mey ny alarobia raika amin'ny 30 Mey lasa teo. Izao fitondrana izao no tena nanapotika ny asa fivelomana malagasy toy ny sehatra ny lavanila sy ny zonodrakaka ka mihevitra ny vahoaka malagasy toy ny zazakely ny filohandry Rajoelina raha nilaza fa filoham-pirenena amoky sy amela malagasy ny tenany hoy sy tendra andriana solonyaiko nandritra ny miavatoro tao Ambanja omaly alahady. Mampisongadina anisy tendra andriana solonyaiko izay tsy fantatra manerana amin'ny Madagasikara raha mihoatra amin'ny filohandry Rajoelina ny fifanandrinana mivantana misy eo aminy sy ny filohandry Rajoelina amin'izao ho ny famakafakana nety ministra teo aloha José Andrianoelson androany. Tsy maintsy miditra amin'ny délestage ny famatsiana herinaratra amin'ny alalan'ny termika noho tsy fahampiany solika tonga eto amin'ny tambazotra iraisana Antananarivo noho ny olana teo amin'ny fitaterana ny solika izay tokony mila solika efa ho folo siterna isanandro raha toka zarana misy siterna efatra no tonga amin'izao raha ny tatra nataony ministra ny Angovo sy ny tale jeneraly mpisolotoerana ny orinasa Jirama androany. Efa saika ritra tanteraka ihany koa aza ao anatin'ny vatabe mitahirin'ny solika mialohany mitsinjara ny herinaratra raha nambaran'ny ministra hatrany ka tsy maintsy mampisy ny fahatapahany herinaratra io izay nomariny avy amin'ny orinasa Jirama sy ny ministeran'ny Angovo fa tokony ho amin'ny zoma ho avy izao farafahatarany no mifarana ny délestage eto amin'ny tambazotra iraisana Antananarivo io. Nahazo zazalahy kely omaly Gasikara Venso mpanao gazety ny Real TV Madagasikara hiato mandritra ny fotoana fohy aloha noho izany ny fanarahana ny fandarana l'invité du jour izay isany itondrany fanentanana. Tsara ny manamarika antsika ety ampiandohan'ny fampahalalam-baovao fa nambahiny isika amin'ity alina ity izay anasananao tsy saraka aminay hatramin'ny farany idirantsika ny antsipriam-baovao naverina any amponja androany maraina iny Nidoni tao riny famanginy solombavam-bahoaka sy teny irandriana solonyaiko sy ny ekipa ny miavatoro azy tany amin'ny hôpitaly be Nosbe omaly raha ny nambarany solombavam-bahoaka ny Tolaniary Perla Bien-Aimé mampametra-panontaniana sy namerenana ny Nidoni tany amponja talohany avy namanginy ekipa ny miavatoro azy raha tena tsy manana antony manokana ho ihany Perla Bien-Aimé fitondrana manao tsindry azo lena sy mampiororo ka mampitahotra vahoaka amin'ny alalan'ny fanagadrana olona amin'izay mifanerasera amin'ny ekipa ny miavatoro ny fitondrana ankehitriny ho ihany Perla Bien-Aimé. Antsipriany ary. Namangy ny Nidoni tao amin'ny hôpitaly be Nosbe sy teny Andriana solonyaiko sy ireo solombavam-bahoaka miaradia amin'ny omaly alahady nandritra ny fandalovan'izy ireo tao Nosbe nanatateraka ny miavatoro. Tamin'izany no nanolorany sy teny Andriana solonyaiko ny solondranom-boankazo noho tsy fahasalamany ho mpanjakavavy ny Salegio. Tao rinio anefa dia fantatra fa naverina ny amponja io maraina io ny Nidoni raha ny vaovao azo avy any an-toerana fa mangina amin'ny mahampinamana no natao anefa ho ny solombavam-bahoaka Perla Bien-Aimé Zafinandro. Izy ty moa zany ny henoko koa henoko fa hoe tafarany nandalovanay namangany rahavavy ny Nidonia igny ohatrany hoe izy manko tsy salama ary tena hita mihitsy fa nagnitsanga sy rahany fa mila mipetraky na mipetraky maharitsy koa sy de rahany fa mila mandrimandry avao zahay namangana azy l'hôpitaly mamangy l'hôpitaly satria mifankafantatra mamangy l'hôpitaly satria mpinama mamangy l'hôpitaly satria samy olombelo fa ny raha nisy koa sy fatakoana marina na sy marina fa ohatrany natao MD zao koa tompoko ny rahavavy ny Donia ny fahotany zany ny fahotany olon'io zany de noho zahay nahatsiaro anazy de namangy anazy de nalefa en prison azy comme par hasard tsy maintsy hahita raison manko zany gnety tsy zay fa zao fa zay raisonnement nampigadrana anazy amizao zany na igny talohany zahay nandalo namangy anazy tsy nampiasana zay raisonnement zay avy zahay namangy anazy
de nandray anay izy de alefa prison natao MD. Fitondrana mpanao tsindry azolena sy mampiororo ny vahoaka malagasy izy amin'ny fanerasera amin'ny miavatoro no ataony fitondrana ho ihany namafisiny. De zao fitondrana manao tsindry hazolena, fitondrana mampihorohoro fa ze mifanerasera aminay zany de meritreritra zany reo fa rehefa hoe ze mifanerasera aminay de ho gadraina iaby de hatahotra ny vahoaka malagasy. Ka de sous-estimé valako loatra tompoko ny intelligence ny gasy fa ny zava-misy amizao noho ny zahay sakasakana-nareo koa na marina ary raha mahita fa tena liana ny vahoaka malagasy amin'ny resaky fitsinjaram-pahefanay fotony. Izay ny tena mahaliana ny vahoaka fa nagny fahitana an'io vahoaky hay nisy olo mivavambahoaky rarana asia lacrymogène fatora alefa amin'ny violon nagny fahitana an'izao avao tompoko vo maika mampihesim-pony malagasy. Tsihivina fa ny 17 jona 2024 no nosambory ny mpitandro ny filaminana tany Nosbe ny Nidoni. Nomeloa ny fitsarana higadra enim-bolana tranomaizina sazy miatra ny Nidoni sy ny namany misy 12 no ny raharaha fitariana fikambanan-jiolahy sy loham-pepangana 7 hafa. Tapitra ny 12 Desambra 2024 io sazy mbolana sazy miatra io kanefa tsy afaka nivoaka ny fonja iny Nidoni satria nisy avetrany ny didy famonjana voajamaika vaovao navoaka ny fitsarana. Ny 20 Aprily 2024 lasa teo izany de nomeloa ny fitsarana higadra 17 volana tranomaizina sazy miatra indray ny Nidoni no ny raharaha fandravana tany niary fifamalina tamin'ny mpitandro ny filaminana sy faniratsarana manam-pahefana. Fa napetraka eo ambany fanaraha-maso ny fitsarana i Doris Rakoto Samuel vady ny Mahelanto manandafy taorian'ny fiakarany fampanoavana androany fa ny vaivana mpitandro ny filaminana sy famirim-bahoaka tsy nahazoana alalana no antony fanadihadiana azy raha ny nambarany androany taorian'ny fampanoavana izay no amafisiny lehibe ny brigade ny zandarmaria misahana ny eloka bevava amin'ny 19 jona izao kosa no hiatrehan'ny fitsarana mahakasika ny tiraraha ity. Mendrika Zafondratsima sy Anja Rakotondray. Androany tamin'ny 7 maraina no tonga teny amin'ny trano fonena ny Doris Rakoto Samuel ny zandarmaria am-pirenena ny sambotra azy. Voalaza ny Doris Rakoto Samuel atao anatin'ny antso nampahafantarany ny mpanao gazety ny fisamborana azy fa faniva ivana mpitandro filaminana sy famirim-bahoaka tamin'ny toerana niraisana tsy nahazoana lalana no antony fisamborana azy. Fisamborana izay misy fandraisana tamin'ny hetsika izay notarihany Doris Rakoto Samuel ny alarobia raika amin'ny 3 Mey 2024 lasa teo teny amin'ny kianjany 13 Mey raha ny nambarany lehibe ny brigade misahana ny eloka bevava. Makasika ny ka indray mandeha monsieur ty de nisy natao délégation judiciaire nomen'ny mpitsara. Zany i délégation judiciaire dia manome baiko anay tamin'ny sapana fikaroan'eloka bevava hoe rechercher, identifier et enquêter madame Doris Rakoto. Ireo ihany zany hoe fahefana nomen'ny mpitsara anay zany izy io ahafahanay manatanteraka ny baiko. Ireo telo ihany nazonay atao dia nosamborona maraina teo zany raha mato Doris dia atao fanadihadiana izy amin'ireo point anankitelo ireo. Raha ny zava-nisy zany dia no naterina teny amin'ny fampanoavana Andriamatomma amin'ny aina izay lehibe ny vovonana Gasileo dia taoriana io dia namokan'io délégation judiciaire io ny mpitsara mpanao famitorana hoe makasika an'izy io ka misy ifandraisana zany amin'ny hetsika io izy io zavatra io dia anatin'ny fitadiavana ny marina daholo ina marina tena zavatra nisy tena ikanja iza nisy ve ny famitiana lana sa tsy nisy zany rehetrarehetra zany anatin'ny fanadihadiana daholo zany rehetrarehetra zany dia anatin'ny fanenjena koa zany zay didin'ny fampanoavana. Avy hatrany moa dia niakatra fampanoavana i Doris Rakoto Samuel taorian'ny fakanambavany azy nandritra ny ora 4 teny ny brigade ny zandary misahana ny eloka bevava teny fiadanany. Taorian'ny fampanoavana azy nandritra ny ora 3 nahazo fahafahana vonjomaika sainga raha maso ara-pitsarana na sous contrôle judiciaire i Doris Rakoto Samuel miandry ny fitsarana azy amin'ny 19 Jona 2024 izao.
Olotsotra sy mpanao politika miisa 5 lidina teny amin'ny kianjany 13 Mey no nosamborina tao anatin'ny efataona nitondrany ny filohampirenena Andry Rajoelina. Lopem-pangana an'ireo rehetra voasambotra tamin'ireo hetsika ireo ny fanakorontanana filaminam-panjakana sy ny famoriam-bahoaka tsy nahazoana alalana. Efa didijadona no apetraka izao fitondrana izao amin'ny alalan'ny fisamborana an'ireo rehetra midina an-dalambe sy maneho hevitra hoy ny mpitondra teny ny rodibeny mpanohitra ny pasteur Edouard Sarame. Iafara amin'ny atezeram-bahoaka nefa io didijado ny mpitondra io raha ny nambarany androany. Mendrika Zafindratsima sy Anjaraka Tondrainy hatrany. Ny sabotsy 20 febroary 2024 nandritra ny hetsika notarian'ireo solombavambahoaka TIM manentana ny fandarana miara-manonja izay nitaomana izy ireo ny mpanaradia azy ireo idina eny amin'ny kianjany 13 Mey no ny atombohan'ny fisamborana ireo izay nidina teny an-dalambe tao anatin'ny fitondrany Flo Andry Rajoelina. Panaradian'ny solombavambahoaka Fidèle Razarapiera sy Maître Anitra Razafimanantsoa izay samy solombavambahoaka misaraka 10 izay tratrana nanao akanjo mena teny amin'ny kianjany 13 Mey no voasambotra tamin'izany. Nampidirina ponja vonjomaika teny an-tanimora izy ireo ny 20 febroary 2024 ary nomelohan'ny fitsarana Gadra Tailvolana Andranomaizina sazy miatra ny 13 aprily 2024. Revolana mahery taoriny io ny 12 jona 2024 indray dia IBR Nirina Marcelin mpisehatra ara-politika ilay nanao antso amin'ny dinan'ny mpanohitra eny amin'ny kianjany 13 Mey no nosamboriny zandary teny amin'ny 17 hektara. Nampidirina amponja vonjomaika teny an-tanimora avy eo ary nomelohan'ny fitsarana Gadra Dimitaona Andranomaizina sazy miatra ny 17 Mey 2024 rehefa notanana amponja vonjomaika nandritra ny 20 volana. Fanohitohinana ny filaminam-panjakana na ny atteinte à la sûreté de l'État no lohampiampanganana nanenjehana azy tamin'izany. Taoriny io dia Clémence Saranirina indray no voasambotra teny Ankorondrano rehefa nitarika ny hetsiky ny taksi Antananarivo ny 7 aprily 2024. Sazy miantona 12 volana Andranomaizina no nomeny ny fitsarana azy tamin'izany rehefa notorian'ny fanjakana malagasy ho nikasa anankirotana ny filaminana eto amin'ny firenena no ny fitariana ny mpitondra taksi anao hetsika an-dalambe tamin'ny volana aprily 2024 io. Inambinina rahery mampianina kosa no olona fa 14 no samborina nandritra ny hetsika an-dalambe no tanterana telo amin'ny 13 Mey ny 30 Mey 2024 lasa teo nandritra ny hetsika notarian'i Doris Rakoto Samuel. Nahiditra ponja vonjomaika ny tenany rehefa niakatra fampanohavana ny zoma rojona 2024 lasa teo. Androany indray no samborina tany an-tranony teny Andoharany fotsy i Doris Rakoto Samuel taoriny hetsika izay notariany teny amin'ny kianjany 13 Mey ny 30 Mey 2024 lasa teo ihany. Fa ny vaivana mpitandro ny filaminana sy famoriam-bahoaka tamin'ny toerana tsy nahazo lalana no nisamborana azy sy nanaovana fanadihadiana azy 5 taoriny fampanohavana no ahafahana vonjomaika izy ary napetraka eo ambany fanaraha-maso ny fitsarany na sous contrôle judiciaire. Efa tsy refesy mandidy ny fitondrana amin'izao fotoana izao amin'ny fanagadrana andreo maneho hevitra ho ny mpitondra teny ny rodibeny mpanohitra manoloana andreo fisamborana ireo. Efa ela ny RMDM no niteny fa ity fitondram-panjakana misy amintsika ity no fitondrana te amerina ny jadona nataon'ny mpanjanatany eto amintsika. Zay tena manao zavatra tsy refesy mandidy mihitsy na amin'ny fanehoan-kevitra amin'ny ankalalahana zay tomeny lalàna atsika dia tsy mba manaja an'izany ty fitondram-panjakana ity. Efa be dehibe zay ny olona zay naneho ny heviny ankalalahana tsisy hoe fanimban-javatra na fanapitehan-javatra tahaka ny tamin'ny 2009 sy ny rehetrarehetra kanefa dia hitanao hoe ny fisamborana. Ahina ny iverenan'ny crise 7 no nodidijado nataon'izao fitondrana izao izay antony fidinana an-dalambe mahery vaika tamin'izany fotoana ho ity mpitondra teny ny RMDM ity. Hiverina foana ny taony tamin'ny 7 raha izao zavatra misy zao satria tamin'izany anie nentanina ny olona fa manao jadona ny fitondrana teo aloha tsy zakany olona zay jadona zay ka raha ohatra ka ny tsy fitiavana ny jadona zay mbola amerenana ny jadona eto amin'ity firenena ity efa rany ny olona tsy hiala le taotry ny olona zao efa manomboka miala tsikelikely taotry ny olona fa samborinao ny olona dia hiala tsikelikely ny taotry ny olona hiafarany ny olona hanana fahasahina ary raha zay ny tena ratsy ary rehefa tonga mifanapahan-kevitra ampahatezerana ny vahoaka malagasy anenena tsika zany.
mety ny fitondrana amin'izao fotoana izao mihitsy nefa no tsy te hanatanteraka fifidianana ka mini mamboly korotana eto amin'ny firenena amin'ny fisamboran'olona hoy i pasteur Edouard Sarame. Raha izao zavatra misy zao re dia mazava ny lalana andehanana fitondrana tianao tetezamita izy dia misambosambotr'olona izy dia manao izay apatezitr'olona izy dia manao izay asosotr'olona izy dia hirotaka ny olona dia mazava ho azy dia rosa mitetezamita moramora izy rehefa avy eo. Zay ny tanjon'ny fitondram-panjakana amin'izao tsy te hirosa amin'ny fifidianana izy madio mangarahara ekeny rehetra dia mamboly zavatra mampasositra mampatezitra olona izy dia amin'izay tezitra ny olona dia mitrotra ny olona dia hoy izy hoe tany tsy milamina dia mametraka lalàna ny tany mitakotaka zany izy na état de nécessité na izy mirosa amin'ity tetezamita iarahan'ny olona mitantana. Ny antsony anatsarana ny fisamborana ny olona maneho hevitra moa ny mpanao gazety Arfinina Rahelso izay isan'ny fanampidiriny ny fitondran'izao amponja tamin'ny 3 aprily 2020. Ny andraisako azy dia tena mpanao ity jatony ity fitondrany ity tsy mahamenatra anazy satria zange tena niaran'izany mihitsy ny tena hoe fangadraina nandritra ny ray volana amin'ny zavatra tsy nataoko dia izay nataoko hoe mpanao ity jatony ka mbola ikentsika foana fa izany ity jatona izany iandry eto amin'ny firenena tokony mba okizay rangaha okizay ilay fanagadrana olona okizay ilay fampidipidirana ponja olona satria tena tsy mety amin'izao vanim-potoana izao nareo ihany ange mpitondra ny raha tsy endrika amin'izany tsy hainao mihitsy ny tena hoe faly ny olona hoe nigadray ny Doris na Nambinina na i Mahelanty Berija ny La Gazette du Lac Andil tsy hany mihitsy fa hainao managadra ny tena hoe tsy izy reto fitondrany reto matahotra reto ka izy ny tena matahotra fa tsy ny olona no matahotra. Nietsika ny solombavam-bahoaka 7 tamin'ny taona 2020 moa no famiriam-bahoaka farany no tanterana teny amin'ny kianjany 20 Mey no sakanana avokoa kosa ireo hetsika rehetra no kasaina teo amin'ny kianja manatantara io nanomboka tamin'ny 20 natongava ny filoha Andry Rajoelina teo amin'ny fitondrana. Araka ny fanarahantsika tao anatin'ny fampahalalam-baovao teny ampiandohana teo moa dia manambahiny isika ho amin'ity alina ity tsy iza izany fa ry zareo avy ao amin'ny vovonana Gasileo eto anilaka eto misy ny Andriamatoa Christian Razafimamy filohan'ny vovonana Gasileo miarabanao Nansia miarabana ny tokantrano izay manaraka an'izao vaovao zao. Ankilaka eto ihany koa misy ny filoha lefitra ny vovonana Gasileo izay ihany Andriamatoa Christian Tabera miarabanao ihany koa tonga soa eto amin'ny plateau Andrial TV amin'izao hal izao. Hoe miarabanao Nancy ary miaraba ny vahoaka malagasy rehetra tonga eto amin'ny plateau ny vaovao. Araka ny fantatsika sy efa hitantsika ary na rahantsika tao anatin'ny fampahalalam-baovao toy moa zany mahakasika ny Ramatoa Doris Rakoto Samuel izay vao avy niakatra teny amin'ny fampanoavana ho an'ny androany izy izay nahazo ny fanaraha-maso ara-pitsarana ary hotsaraina izy Andriamatoa Nambinina Rahery Mampianina izay ao anatin'ny vovonana Gasileo ihany koa amin'ny fahaenina ny volana Jona ho avy izao moa izy ireo no hiakatra izay fitsarana izay ho an'izay indrindra no manodidina izay indrindra no resantsika amin'ity alina ity entoko anomboana azy angambany ho an'ny Andriamatoa Christian Razafimamy na i Rakiki filohan'ny vovonana Gasileo manahoana taorian'izay zava-nitranga indrindra fa i Nambinina Rahery Mampianina dia isany tao anatin'ny vovonana Gasileo izy moa dia avy hatrany dia midoboka ponja Voatsimaika. Ia, ny tena moa na dia hoe tsy teto toerana ary tao anatin'ireny fotoan'ireny dia nijery akaiky ary zay eo amin'ny Gasileo surtout ny fondateur dia manana ny etikana izay zany hoe misy ihany ny zavatra hifanarahana misy lahadimika anatina fivoriana rehefa hisehatra ao anatin'ny zavatra ohatran'ireny. Ny zava-misy nefa ny fientanam-pony tsirairay sy ny maha-olombelona ny Nambinina izay sady mpitondra teny amin'ny Gasileo izy no co-président ihany koa tsy azo ny ferana izy amin'ny mety hoe eritrerina zany satria hitantsika tsara ngamba fa hoe mbola vao teo ary vao mifakafantatra izy menata fa ohatrany hoe lina zany hoe ina ny zavatra misy moa tsy haintsony koa hoe mety efa nanam-po hoe mety ampiasa sanatria mety ampiasa herisetra amin'le vehivavy ve le mpitandro amin'ny filaminana dia efa nanana heritreritra hiaro ohatra na tsy fantatra ny zavatra misy fa zany hoe misy le fomba fiteny hoe rehefa voadona ny aty dia marary ny efero tsy maintsy mijoro zay eo amin'ny Gasileo satria tsy tokony fampianatra zavatra ohatran'izao ny pouvoir politique mandalo ihany androany mety hoe nareo ny eo aloha dia mety hoe afaka manao izay tianareo atao fa raha pitso mety hoe hivadika mety ho zay tampoka anio mety tsy zakanareo koa ny fahirano mety andeha
ny anazy zany zay na fotsiny zavatra apetrako aza mieritreritra mihitsy hoe zay nde hitondra olona hoe ny tany morana nde hitarika olona eny amin'ny fitsarana zay angina fa ny tantara no hitsara fotsiny fa raha za mieritreritra ny fomba fanaovana politika hoe aleo efa tsy amina esprit ohatran'izany satria hitatsika efa tsy amin'izany ntsony ny zavatra tokony hijoroana amin'izao efa tokony hoe ahoana ny fomba ialana amina fahantrana sy ohatran'izany. Andriamatoa Christian Tabera filoha lefitry ny vovonana gasy leo ianao moa anisany nifampiresaka tamin'ny mpanao gazety Andrial TV mahakasika ny fisamborana ny nambina Rahery Mampianina tamin'izay fotoana izay ianao nilaza hoe nisy ny fifampiresahana zany dia izy no ataoko hoe solotena nareo teny amin'ny kianjany 13 Mey nareo ihany koa dia anisan'ny takan'izay demokrasia izay manahoana ny mety hotohany hetsika fitakiana an'izay demokrasia izay efa nodradradradrainy ny vovonana gasy leo izay. Ya misy oatra besaka nasia am'izay fanontaniana zay eto aloha dia manao kompatanana amin'ny vehivavy rehetra anao moa anatin'izany fiarabanany fetin'ireny tamin'maly zany zay tsy tara zay zany raha mbola androany manao kompatanana amin'ireny rehetra tsisy hagnavahana surtout ao anatin'izany ny reny rehetra zany eto Madagasikara. Anao magnontany teo hoe ahoana ny toyan'le fitakinan'le demokrasia tsy zay gasy leo rerany mitaky demokrasia fa asika zany mitaky demokrasia même nareo mpanao gazety koa mitaky zany liberté d'expression zany fahalalana maneho hevitra fahalalana amin'ny teny fahalalana mikaroka vaovao amelaligny efa safidy asika au pays démocratique dikan'izany tsy maintsy ampiarinao zany zay fa soit en 2009 hoe yao magistrat de la première magistrat de la ville amaben'ny tanànana otokanako ty kianja ty o kianjan'ny démocratie rehefa azoko le fitondrana rehefa aveo fermevako jusqu'am 13 mai eto zany efa sisy démocratie fa zay miteny rehetra hitasika proof angamba inambinina zany sisy bavirana ataony ny co-président ary de tena malahelo zay gasy leo ary tsy zay reny malahelo fa naneho hevitra fotsiny izy ary ny teny hoe efa andalana mody zahay zao izy io ane ny gadraina nambinina androany ary eto de misaotra ny rafi-pitsarana zany manomboka any amin'ny ministère ny fitsarana sy ny ao amin'ny TPI zany ao anosy zany misaotra an'zareo satria zareo micomprendre zany namositra ny Doris de sous surveillance zareo ane olo mahay tena compétent reo mpitsara reo fa guidevanay mpanao politika aty zany le resaka jalousie sy resaka fifanenjera politika fotsiny de lasa ambany vahoan'le décision politique le décision ny fitsarana zay tokony andeha io zany tena mbola resaka lalina be zany mbola sy vita eto amin'ty fivanianana aminao ty fa ny fitsarana zany de mba te hijoro izy ary isorako zany ny ao amin'ny TPI tandroany zay efa nametra sahady ny daty isarana izy mianadady am'le 16 amin'ny fahinina ambe folo ny volana jiona ho avy io zany ary de manentana atsika rehetrarehetra zany aza miady amin'ny mpitsara atsika ary aza miady amin'ny mpitany filaminana fa efa tena efa midépassé zareo le izy fa efa zay samy mpanao politika ratsy loha mantsin-doha izy tamatavy manao anazy zay ratsy tsoko izy ny sud-est ny manao an'io baiko ankolak'io ka eto zany marary le fitsarana nohony zay fanao eo ane le takina le concertation nationale concertation nationale dans tous les domaines zany io zany misokatra amin'ny rehetrarehetra anarenana an'izany zavatra rehetrarehetra zany asa itsika marana anazy mety manana teny famaranana ihany koa ny filohany vovonana gasy leo ety-pamaranana angamba aloha voalohany indrindra za tsy hoe akory hoe miditra lalina amin'ny aferany Doris fa ohatrany hoe mifanindran-dalana kely fotsiny amin'le fetin'ireny manara ohatra moa zany sady miarahaba ny reny rehetra fa ohatrany hoe matsiaro kely fotsiny aho hoe mahafinaritra ny reny ohatran'ny reny mahasamijoro eny amin'ny 13 Mey ho fanavotana ny vadiny fiera kely fotsiny amina fomba fijery hafa mihitsy indray ty anaty fa zay mahatakatra ihany no mahatakatra nyty zavatra mahafinaritra anaty hoe misy reny mpianakaviana hijoro eny amin'ny 13 Mey tsy matahotra ny basy sy ny zavatra mety hitrangana ny inona fa mijoro de tsodrano sy mirary soa ny kompatanana ho an'ny reny rehetra ny afotsiny ny esorako ny fitsarana araka le ntenen'ny Christian teo de le hoe mbola 9 volana ny zanany nambinina manko bandy iny satria mafiloha koa zay eo amin'ny gasy leo de mino fa zakan'le reny zavatra rehetrarehetra mety hoe mitranga ary mirary
dia mirary ny fitsarana zay mba tsisy resaka pression politika loatra ny amin'ny le 16 fa dia matoky ny fahendrenareo zay mahita ny hoe ninona mety hoe tsy fatomombanana amina resaka hoe autorisation sy ny zay zavatra mety hoe nanompa mpitandro ny filaminana sy ny ohatran'izany raha mbola zavatra tsisy preuve na tsisy vesatra satria nisy nakasary angeteny raha mba zavatra tsisy hoe tena pirofo hoe mitohaka amin'ny tendany dia mba mangataka zay mba fahafahana ho an'ny nambinina mba ho afaka madiodio anatin'le zavatra eny ary mbola hotanterina amintsika mpanaraka amin'ny fampahalalam-baovao ihany ny toyan'izay raharaha ny nambina rehery mampianana sy ao anatin'ny vonina gasy loha zay fa ho an'ny androany aloha zany dia ankasitrahako ny avy ao amin'ny vonina gasy leo ny vahiny teto amin'ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity satrateko hotoizantsika ny antsipriam-baovao mihevitra ny vahoaka malagasy ho zazakely ny Floandry Rajoelina tamin'ireny kabary nataony tao Maroantsetra izay nilazany fa filoam-pirenena amoky sy amelona ny malagasy ny tenany hoy sy teny Randriana Soloniaiko nandritra ny miavatory tao Ambanja Omaly Alahady izao fitondran'izao mantsy izy no manapotika ny asa fivelomany malagasy toy ny sehatry ny lavanila sy ny jonodrakaka ka amin'ny fomba ahoana no ataony avoky ny vahoaka malagasy no mafisy ny araka izany fa ny fitsinjaram-pahefana ihany no vahaolana entina mampandroso amin'ny Madagasikara nanamafy raha teo ny mpitarika ny prositeny tao Ambanja fa resy lahatra amin'ny fitsinjaram-pahefana vao izy ny siteny Randriana Soloniaiko ny vahoaka ny Sambrano Totorabe Fatra sy Andrabisotra. Ny torajofindray ny tao amin'ny renivohitra Sambrano ny Alahady efatra jona nandray ny siteny Randriana Soloniaiko sy ireo solombavam-bahoaka miarady aminy ao anatin'ny miavatoro tsy tafiditra tao anatin'ny toerana mihidy izay nanatanterana ny miavatoro tao Ambanja avokoa ireo vahoaka marobe tonga hitondra ny etaetan'izy ireo ny taky ny ahafahana manao famorim-bahoaka mikanja lehibe toy ny ataony antoko ny fitondrana araka izany isiteny Randriana Soloniaiko raha mahagaga dia zao rehefa TGV manao zavatry atao malalaky fa maninona moa rehefa tsika manao zavatry sakasakana zay raha tsy azoko zay zavatry zay sa tsy malagasy reto vahoaka ny Ambanja reto ary tsy menjiky ny stady bevata ngeza mba ahafahany siteny Randriana Soloniaiko miavatoro mieno an'ireto vahoaka mahafinaritra reto tompoko lasy tompoko vavy isan'ny lasibatra tamin'ny fanapotehana ny fotom-piveloman'ny malagasy nataony izao fitondrana izao ny vahoaka n'Ambanja hoy siteny Randriana Soloniaiko 10,000 ariary mantsisa ny vidin'ny kilao ny lavanilina raha ny fitarainandreo mponina any an-toerany mbo tsy nisy tamin'ny tantaran'ny Madagasikara vidin'ny lavanily teto Ambanja 10,000 fanarenana firenena no ataotsika Madagasikara no resaka eto vahoaka malagasy potika tanteraka ny fisena tsy lavanilina avao fa ao ny mpanao jakaka potika tanteraka ny zavatra ataon'ity fitondrana ity dia zao ny hamonoana ny fiveloman'olombelo iabiaby ny malagasy rehetra eto Madagasikara mihevitra ny vahoaka ho zazakely nefa ny filoam-pirenena raha nilaza fa amoky ny malagasy kanefa etsy-ankilana izy manapotika ny asa fiveloman'ny mponina hoy isiteny Randriana Soloniaiko kabarin'ny président Rajoelina tamin'ny Maly tany Antsinanana tany dia ny teny izy tsy menatra izy ny teny an'izao teny izao ary raisy no président Rajoelina ho zazakely ny malagasy zao ny teny teneny zao izy dia ho filoham-pirenena hahavoky ny vahoaka hatanareo akory vahoaka havako iaby hahavoky anareo la fivelomanareo potehana ary tanàna nandehanan'io dia malaza amin'ny resaka lavanily potika ny lavanilina dia hoy izy hoe filoham-pirenena izy hahavoky ny Madagasikara raha ohatra hanomeri cantonné tapakandro zay sa manao akory havako iaby zay ny zavatra mampagaga hoe eretserety ny Floandry Rajoelina ho zazakely ny malagasy rehetra ka zay zavatra teneny ohatranao ahodikodiny lolofo ny fiainan'ny malagasy
isan'ny fitarainana nentiny vahoaka nambanja mony tsy famerenana ny vola vidin'ny vokatra kakao any amin'ny faritra mpamokatra io manohana ny fametrahana ny fitsinjaram-pahefana izay voiziny sy teny randrena Soloniaiko araka izany ny vahoaka nambanja ho ny mpitarika ny prositeny ao an-toerana. Ny fitsinjaram-pahefana tena izy no maresy lahatra vahoaka ny sambrano misy le raha ny fahitako karaha ohatra voatsinjara io fahefana eto ampelantagnanay fahefana ny volan'ny kakao ndraiky volan'ny lavaninay eto ambanja misy le président anao na tsy mandeha aminay eto karaha raiky mpitondra io na tsy mandeha ambanja karaha ny rajoely anao misy le président tsy magnino aminay fa volanay tsy nandesinao fa nambelanao aminay eto satria décentralisé ny firenena fa tsy centralisenao any amin'ny ministère tsiraikaraiky amin'ny vola bako any anao mongo eo anareo aminay distrikany ambany tsy mety aminay misy le président appliquant ny décentralisation. Nanamafy araka izany sy teny Randriana Soloniaiko fa tsy maintsy ho tanterahana ny fifidianana eny anivon'ny komina sy ny faritra ary ny faritany mba ahafahana mametraka ny fitsinjaram-pahefana tena izy izay voiziny. Voalohany zavatra ataotsika alohana ame tsara ny décentralisation alohana nanova ny élection communale de mila jerentsika fa misy fokotany maromaro tokony fa ho lasa commune. Misy commune maromaro tokony ho lasa district. Misy district maromaro tokony fa ho lasa région. Zany zavatra ataotsika fa tsy maika atsika andeha hanao élection. Mirindra zay voapetsapetsaka tsara alefatsika amizay ny élection. Élection communale miaraka amin'ny mpanolotsaina miaraka aminy. Élection région miaraka amin'ny mpanolotsaina miaraka aminy. Élection faritany miaraka amin'ny mpanolotsaina miaraka aminy. Vao vita mipetsaka zay jiabijiaby zay de ny loi des finances voalohany dia apetsaka tsara farafahakeliny 4 milliards francs omena ny commune arakaraky ny isan'ny mponina eo aminy. Zany tompolasy tompovavy ny atao hoe décentralisation. Ny farana omaly tao ambanja mony miavatory izay natao tany amin'ny faritra avaratra nandritra ny 17 andro izay nitetezana ny Vohemara, Ambilobe, Sirama, Nosobe, Noskomba ary ny tao ambanja. Fa mampisongadina ny siteny Randriana Soloniaiko ny fifanandrinana mivantana misy eo aminy sy ny filoha Andry Rajoelina amin'izao ho ny ministra teo aloha José Andrianoelson androany. Lasa misy akony ho azy any amin'ny olona mantsy ny fisiany siteny Randriana Soloniaiko no ny firesan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina azy matetika ho ity ministra teo aloha tamin'ny fitondrany Amiraly Didier Ratsiraka ity. Mipetraka nefa mifanontaniana raha fampidina samy mpanoatra amin'ny mahatonga ny filoha Andry Rajoelina to mampiakatra ny siteny Randriana Soloniaiko toy ny mpifanandrina mivantana aminy hoy José Andrianoelson. Lasa manenjika ny siteny Randriana Soloniaiko mantso izy amin'izao ny mpanaradia ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Mendrika Razafindratsima sy Anjaraka Tondray. Lasa fifanandrinana mivantana eo amin'ny filoha Andry Rajoelina karateka 6e danina sy ny solombavam-bahoaka siteny Randriana Soloniaiko judoka 6e danina ve ny fifidianana filoham-pirenena manaraka eo. Tato ato vodetsikaritra ny mpanara-baovao ny fisian'ny fifamaliana mivantana eo amin'ireo mpanao politika roa ireo izay mety hifanandrana amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Nanomboka tamin'ny fanehoan-kevitry ny filoham-pirenena mahakasika ny fifehezan'ny Ayad Karate nandritra ny hetsika notariany teny Andoharany fotsiny 19 Martsa taona 2022 lasa teo io fifamaliana teo aminy sy ny solombavam-bahoaka ny toliara voalohany mitarika ny hetsika miavatory io. Zao lehilahy mijoro aminareo zao combattant guerrier raha mbola zany miakatra ambony tatami tsy misy maresatsika efa zavatra naseho zany fa tsy hoe zavatra nilazaiko tsony faut jerevako ny adversaire dia fantatra inona ny point faible marina zany fa tsy lazaiko anareo antao amin'ny maka voatsona fotsiny ny anarako vo mijoro zany lehilahy zany misy mipipi pataloha tonga dia mikisaka tena sérieux zany lazaiko anareo zany fa tsy vazivazy misy samy fanatrika amiko satria hoe rapida be ny daka amin'io
azao koa tsika rehefa ho avy ny fifananana azy ataitrina tsy maintsy maresika rehefa manao takolatokivavy tsy ny andry ela fa ny ampitsony io dia namely Siteny Randriana Soloniaiko nampatsia fa tompon-dakany Madagasikara teo amin'ny taranja judo ny tenany. Zaho dia vrai champion fa tsy fake champion. Averiko ndray i Siteny Randriana Soloniaiko vrai champion fa tsy fake champion. Raha maheno any mpanao gazety manerana Madagasikara dia 15 fois Siteny champion de Madagasikara ary nivoaka tamin'ny gazety Mpanjakana sy radio Mpanjakana rehetra tompoko lahy sy tompoko vavy. Ny sabotsy 7 Mey 2024 indray dia nakarina ho 6e danina tamin'ny taranja Ayad Karate ny Flo Andry Rajoelina. Misy ny olana misy ny problème fa ao anatin'ny problème indrindra no ananako ny sérénité. Ao anatin'ny olana afgaga ny olona hoe fa olo président ty no calme foana satria manana zay esprit de combattant zay. Nanao combat imbetsaka raha ho champion ianao ao no misy manao 8 misy manao 10 combat ho champion. Raha resy indray mandeha anao tsy champion tsony. Za tamin'izany fotoana zany efa nanao 12 combat ary naresaka amin'ny farany foana. Ny 3 Jona 2024 dia lasa Siteny Randriana Soloniaiko fa makatahaka azy izay 6e danina amin'ny taranja judo ny Flo Andry Rajoelina. Atahora lihiny aho. Atahora lihiny aho. Alanao kompikolo aho. Tena champion du monde izy. 6e dany aho na mia 6e dany koa. Tsy mijanona eo amin'ny fifamaliana mikasika ny karate sy ny judo nefa ny fifanandrinana eo amin'izy roa lahy ireto fa tonga hatrany amin'ny famafana ny toerana avitsidian'ny iray ho ny ministra teo aloha José Andriano Elisson. Mifamaly tokoa zareo na amin'ny lalana le tany an-dalanjirofo nanomboan'ny Andriamatoa Siteny miavatoro tany an-jirofo koa ny président Rajoelina miresaka décentralisation ny président Siteny dia nahazo faritra faefatra amby 20 ny Ambatsoa. Hitako hoe fomban-javatra zany satria miomana ilatsaka zareo tsy mpaneho hevitra fotsiny amin'ny setra politika angamba ny président Siteny Soloniaiko sy président Rajoelina fa olona na mbola tsy nilaza mivantana reo ilatsaka fodiana filohan'ny repoblika Tsoatsa dia efa tsapa fa anisan'ireo ilatsaka. Dia hitako hoe tsy dia tena misy mahagaga koa raha ohatra ka somary andao ataontsika hoe manitsakaloka ny anankiray izay alehany iray dia hitsany anankiray voariana ny alika. Mampanako azy ny dian'ny Siteny Randriana Soloniaiko izao fifamaliana eo aminy sy ny Flo Andry Rajoelina izao hoy José Andriano Elisson. Amin'izao fotoana izao aloha dia karazana mampitombo ny marketing politika ny Siteny Soloniaiko io izareo mifamaly io satria mazava ho azy fa ny président Rajoelina fantatry ny olona kokoa eran'ny Madagasikara noho ny président Siteny fa amin'izao fotoana izao zao lasa malaza ho azy ny président Siteny satria lasa misy akony ny zavatra ataony noho izy somary valiana somary fafana ny diany isaky ny mihetsika zao. Mora kokoa ny Siteny Randriana Soloniaiko izay tsy ao anatin'ny fitondrana raha toy ny mitondra tsikera ny olona hafa noho ny Flo izay tokony hanome ny zava-bitany amin'ny maillot amin'ny fitondrana azy hoy ihany José Andriano Elisson. Voalohany aloha mora be le miteny hoe ianao miresaka fotsiny fa zahako jereo fa zavatra vitako. Iny moa tsy dia tena mitombona loatra satria ianao no ny fitondrana dia ianao no tokony hanao zavatra fa tsy ny olona tsy ao amin'ny fitondrana satria inga Siteny Soloniaiko dia fa manala ny tenany anatin'le tsy fampiasana amin'izao fotoana izao. Moramora koa amin'ny olona tsy eo amin'ny mpanohitra zany satria azoko lazaina mpanohitra nga Siteny Soloniaiko amin'izao fotoana izao mahazo tombony satria izy tsy mila miseho hoe inona ny vitako inona ny tsy vitako fa afaka mitsikera kosa miaraka amin'ny vahoaka inona ny zavatra tsy mety dia moramora koa no miteny hoe ty mety ty tsy mety zao no azo atao toy izay ilay olona operinasa zay na inona fahaizany nga Rajoelina milaza hoe navita zavatra izy tsy afaka mandainga tsika fa tsy vita daholo ny zavatra rehetra.
mampieritreritra ihany koa hoy José Andriano Elson ny mety ho tetikady avolenta ny filohampirenena amin'izao fotoana izao amin'ny fanakianana matetika sy fifanandrinana asehony amin'ny solom-bavam-bahoaka ny toliara voalohany sy teny Randrianasolon'ny Haiko. Lasa manenjika ny sy teny Randrianasolon'ny Haiko ihany koa mantso izy ny pomba ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana amin'izao. Io zavatra atao io dia lasa ohatrany manindraindra ny kasiteny hoe izy ny tena kandidata orana dia ny kandida hafa zay tsy azo atao hoe maivana toy ny Ingara Valomanana tsy azo eritreretra mihitsy ianao hoe Ingara Valomanana Flora Valomanana dia kandida kely amin'ny zavatra io lasa voatosika ny pomba ny Ingara Valomanana ifamaly koa amin'ny kasiteny Randrianasolon'ny Haiko rehefa avy eo satria mety misongona ny Valomanana eo fifidianana izy dia mety fomba ampidina ny mpanohitra koa io. Milaza moa i José Andriano Elson tao anatin'ny famakafakana anitiny fa nivatony any amin'ny faritra ny tena iadiny ny filoha Andry Rajoelina sy ny solom-bavam-bahoaka sy teny Randrianasolon'ny Haiko ato anatin'izao fifanandrinana eo amin'izy ireo izao. Fa averina ny faritra faha-efatra amby roapolo atao hoe Ambatsoa mba hisiny fahaleovantena ao Mananara avaratra raha ny nambaran'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Olanina mandritra ny fivoriana ara-potoana ny parlemanty izany raha ny nomariny hatrany mba hisiny fampandrosoana ao an-toerana amin'ny alalan'ny fampiasana ny volameditra amin'ny faritra apetraka. Tao Mananara no nanao ny fitsidiam-paritany tao ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ho an'ny omaly alahady izay fotoana nanomboana ny asa fanamboarana ny Pombele tao an-toerana ny fanokanana ny kianja manara-penitra ary ny fanokanana ny foto-drafitrasa hafa. Ny andinjinjary. Faritra Ambatsoa no anaran'ny faritra izay efa nisy tao Mananara avaratra taloha raha ny nambaran'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina tao an-toerana omaly. Ao anatin'ny fivoriana ara-potoana ny parlemanta amin'ity no andaniny io fametrahana ny faritra faha-efatra amby roapolo io raha ny nambarany. Amena région zany ianareo dia ny région any Ambatsoa. Efa nahazo région ianareo tany aloha tany fa nisy nanendaka izany marina zato sy marina. Ozy izao hoe noho ny fitiavanareo amin'ny président Andry Rajoelina, noho ny fifamatorantsika manomboka alohan'ny farany taona dia zao mbola ao anatin'ny session isika ho anareo vahoaka rehetrarehetra ao Amaroantsetra seto Mananara averina somena ny 24e région ianareo tsy maintsy fitaitsika zay ary ao anatin'izao session zao no andanitsika an'izany tsy miandrelitsika fa zao zany dia atao ary zao zany dia ho tanterahana. Hijanao amin'ny distrika ny Mananara sy Maroantsetra noho izany ny Tamberibidy rehefa miditra amin'ny faritra io raha ary ahafahana manamboatra foto-drafitrasa ao an-toerana ho hiatrany filoha Andry Rajoelina. Fa manomboka zao rehefa mahazo région nareo ny ristorina dia atao mijanona eo amin'ny ro districta roro ihany mba ho vita ny lalana potika rehetrarehetra reo mba amboarina foto-drafitrasa rehetra eto Mananara sy ao Maroantsetra tokola mba aleo tena amin'ny fanaovana taratasy sy amin'ny fanapampandrosoana tokola. Fanamby hoy ny filoham-pirenena ny anamboarana lalana ao an-toerana amin'ny alalan'ny ampahan'io Tamberibidy io. Tonga teny Mananara avaratra moa ny filoham-pirenena Andry Rajoelina omaly nanomboka ny asa fanamboarana ny hôpitaly manara-penitra sy kianja manara-penitra tao Mananara avaratra. Nitokana nanandritra ny fididiany ihany koa ny biraon'ny ministera amponina ny fiahina ara-tsosialy sy fampivoarana ny vehivavy ao an-toerana. Birao ahafahana miaino ireo renim-pianakaviana sy tovavy ara ny herisetra ary ny ivitoeram-pitsaboana fotra ao Analalapotsy Mananara avaratra. Fa 5 miliara ny Tamberibidy azo amin'ny lavanila sy ny jorofo ao Mananara sy Maroantsetra ho ny filoham-pirenena Andry Rajoelina tao Mananara omaly. Tsy hita nefa hoy izy hoe makaiza ireo vola ireo. Tsy ao anatin'ny eritreritra sy saina ihany koa ny ampidina ny vidin'ny lavanila raha nambarany filoham-pirenena tao Mananara avaratra saingy nilazany fa tokony mividy amin'ny vidiny tokony ho izy ireo izay nahazo ny agrément ary hotsoahana kosa ny agrément an'ireo izay tsy mividy ho hiatrany filoha Andry Rajoelina. Niakatra ny vidin'ny jorofo tao anatin'ny roa taona izay isan'ny volen'ny Mananara avaratra sy Maroantsetra raha ny nambarany filoham-pirenena omaly tao Mananara avaratra ary nisontra ny fari-piainan'ireo olona misehatra ao anatin'ny jorofo io. Saingy soa izay kosa no niseho ho an'ny lavanila no ny mbola fahamaroany taniry ny vanila ho ny filoha Andry Rajoelina. Tsy ao anatin'ny eritreritra sy ny saina mihitsy ny hoe andeha ampidina ny vidina ny lavanila zany. Ny zavatra atao dia hoe ahoana ny ahafahantsika mba azo tombony
am'izany sehatra ny lavanilina zany na ny tatsaha zay mpamboly na ny collecteur na ny exportateur. Ny zavatra misy nefa dia maro ny vanilina tsy lafo ankehitriny. Tsika ny fanapaka-hevitra ny raisina dia ny hoe mba tsy ampitotongana ny vidin'ny lavanilina dia ny ferana ho $250 ny vidin'io any ivelany, ary 75,000 ariary ny vidin'ny lavanilina maitso zay tokony ho vidiny. Ny zavatra misy nefa dia mifamolaka ny mpividy any ivelany ary mamolaka ihany koa ny collecteur zay tsy mety mividy amin'ny vidiny zay napetraka. Vitsy ihany koa ireo nahazo agrément noho ny fahabetsahan'ireo mpanondrana lavanilina tsy namerina ny volan'ny vidin'ny lavanilina avy any ivelany ampidirina eto Madagasikara ho ny filoham-pirenena. Coopérative Misa 5 no nahazo io agrément io tao Mananara izay nomeny filoham-pirenena tao Mananara Omaly. Ka eto dia noetiko aty ny agrément ho an'ireo mpandrara zanaky ny faritra manana ny structure rehetra eto amin'ny faritra mba ahafahan'izy ireo mividin'ny lavanilina ary tsika malagasy ihany koa tsy mila mifanambaka fa rehefa mena agrément ianareo dia vidio araky ny vidiny tokony ho izy ny lavanilina eo anivon'ny tatsatsika ray avy. Ambarany filoham-pirenena tao anatin'ny kabariny ihany koa aza fa tsy hita ny lalany tamberibidi mitetina 520 miliara azo avy amin'ny jorofo sy lavanilina ao Mananara. 25 milliards zay ny teneninao monsieur le vice-président ny ristourna zay alohanareo amin'ny resaka lavanilina sy jorofo makany le izy dia tsy hita hoe maka izy. Iteraka fampandrosoana ho an'ny Mananara hoy ny Flo Andry Rajoelina io famerina ny tamberibidy io. Ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina mihitsy no te andray antanana ny sehatry ny lavanilina manoloana ny fanendrena mpikambana andrafitra ny CVM na ny komitin'ny lavanilina eto Madagasikara noho ny fisiany mpanao ampimamba ny sehitra io hoy Parena Auguste ministry ny varotra teo aloha androany. Règlement de compte ny samy mpitondra ao ambony ihany koa izy matoa olona akaiky ny filoha avokoa no atao mpikambana tao anatin'ny CVM hoy hatrany Parena Auguste. Ny 13 Mela teo araka ny nambarany lahatsoratra an-gazety navoaka ny Africa Intelligence no nanendrena andreo mpikambana misa 9 mandrafitra ny CVM na ny komitin'ny lavanilina eto Madagasikara io. Mikaela Andrianjaka sy tokony Ainara Andrianjato. Tsy nisy natantsam-pamboly na solotena ireo mpisehatra amin'ny lavanilina ifotony no mandrafitra ny CVM na ny komitin'ny lavanilina eto Madagasikara io izay fahadisoa ny fanjakana hoy Parena Auguste ka tsy hitondra vahaolana eo amin'ny sehatry ny fandrarana lavanilina io. Solotena avy amin'ny fiadidiana ny Repoblika, ny primature ary ny ministeran'ny varotra avokoa no mameno izy amin'ireo mpikambana ao anatin'ny CVM na ny komitin'ny lavanilina eto Madagasikara ka mety ny filohan'ny Repoblika mihitsy no manome hevitra amin'ireo manoloana ny fisiany ampimamby io amin'ny sehatra io ankehitriny hoy Parena Auguste. Sy tondra vahaolana io zany sy tondra vahaolana io fa dia disadisa ao amin'ny fitondrana ihany ange zany no atao io disadisa ao amin'ny fitondrana hoe zaho i président no tokony tatagna n'ity lavanilina ity za izy tokoa olofidiny fa ainareo kosa dia vahoaka zay le hoe ampimamba ataonareo fa mazary mahazo signa ame vahoaka manko i président fa inona no vita am'izao amin'io zavatra misy zavatra ankehitriny io sy dia mahafantatra momba an'izay moa le olo ao nefa ho za teo hoe mety le baiko instruction fa président iny tantarana hoe io nge ohatran'izany io satria sy ny président de la république izy manokana andeha hitarika an'izay fa manendrolo izy solotegnany manendrolo no amin'ny commerce solotegnany dia avy eo magnatanteraka le baiko fotsiny le olo tendreny ao fa izay baiko zay zany gn'andrasana zao hoe inona moa nananganana an'io inona ny solution hoentin'ny fazakagny amin'izao fotoagna zao zany amin'le zavatra misy satria zay mahamekasikany. Sy ny fametrahana olona no mahamaika amin'ny sehatry ny lavanilina fa ny famarotana ireo lavanilina tsy lafo izay mahatratra 300 taonina mahery any amin'ireo tantsaha hoy Parena Auguste. Sy mitondra vahaolana io zany ny tadiavina nge ahoana inona ny vahaolana ho atao amin'ity resaka lavanilina tsy lafo ity fa sy hoe fagnapetrahana olo ao fotsiny ny mahamaika fagnapetrahana olo ao olo aninona regny tsy zavatra ho vita regny fa indrindra moa araka efa teny maro mandeha hoe tsy dia misy maro loatra no mahafantatra ny resaka lavanilina aminazy io fa sy le fa indrindra moa le hoe le olo mitarika anazy zany
ka anao inona regny fagnanay de fa averiko foana amty resaka lavanity nanao fadroana ny fazakagna hatramin'ny voalohany nametry ny vidiny io de mibaba anazy asika zao nzao bavy ny vokan'io asika zany ankehitriny. Ny 7 Mey lasa teo moa no namoahany Africa Intelligence ny fisian'ny didim-pitondrana izay manendry ny mpikamana ao amin'ny CVM na ny komity ny lavanily io izay tariny taleny kabinetra ny fiadidinan'ny Repoblika Romivos Andrianarso. Lafim-baovao hafa kosa indray hifarana amin'ny zoma ho avy izao farafahatarany ny délestage économique raha nambarany orinasa Jirama niaraka tamin'ny ministera ny Angovo androany. Ny fahatarany famatsiana solika noho ny tsy fahampian'ny fiarabe mpitatitra solika mantsy no tsy maintsy nirosoany orinasa Jirama amin'ny fahatapahan-jiro mifandimby ho an'ny tambazotra iray san'Antananarivo ho ny tale général mpisolo-toerana ny Jirama. Efa misy araka izany fifanaraha-piara-miasa eo amin'ny orinasa Jirama sy ireo kompania solika izay hitatitra ny solika miainga avy any Toamasina miazo an'Antananarivo ho kosa ny ministry ny Angovo sy ny akoranafo Solo Andriamanamsoa nandritra ny fionana tamin'ny mpanao gazety ny tolakandro teo. Nanatrika izay fionana izay Mikaela Andrianjaka sy tokony ainaka Andrianjatofo. Mila 2 andro vao tonga eto Antananarivo ny solika avy any Toamasina ka tsy maharaiky intsony ny famatsiana herinaratra ho an'ny tambazotra iraisana Antananarivo sy ny faritra maromaro teto Madagasikara ho ny tale général mpisolo-toerana ny Jirama Ertina Rabarsao androany. Mbola tsy avy hatrany dia azo ampiasaina ihany koa ny solika fa tsy maintsy misy ny fiandrasana 4 ora izay efa iray andro ihany koa ho ny Jirama. Nisy olana ihany koa mantsy teo amin'ny sambo izay tokony hanao déchargement ka niteraka ny figorontanana ho ny Jirama. Hatrany amin'ny famatsiana mihitsy zany nisy nikorotana satria nisy sambo zany tsy tafiditra fa nisy resaka tsy fahatomboanana zany tao anatin'ny resaka déchargement ny sambo io. Io sambo io moa zany de voatery mihitsy de nalefa anakany nialan'ny faritra Madagasikara mba tsisy ny loza de voatery nisy an'izay fikorotana an'izay zany natonga ny fahataran'ilay famatsianan'ilay solika fa raha ny tokony ho izy zany de tsy tokony hisy ilay délestage, tsy tokony misy mihitsy zany fa resaka solika ihany mahatonga an'izy io zany fa raha teknika zany de ampy tsara ny famokarana fa ny fuel zany na ny carburant entina amokarana zany no misy fikorotanana de lasa mahatonga an'ilay délestage. Nampitombona araka izany fiarabe mpitatitra solika hitatitra ireo solika avy any Toamasina ka vinavinaina amin'ity farany herinandro ity no voatatitra araka ny tokony ho izy ny solika avy any Toamasina ireo raha nambarany tale général mpisolo-toerana eo anivon'ny orinasa Jirama. Ny vahaolana hoentina dia fampitombona isa ireo camion mpitatitra solika zany solika mavesatra ho zany zay zany no ny vahaolana ho atao amin'izy io. Ny faharoa ihany koa de ezaka ihany koa zay fampiraraha amina fitaterana hafa ankoatrany mandeha amin'ny lalam-pirenena ho ezahina hijerevana hevitra sy lalana na nanaovana izany. Tiako tenena amin'izany zany raha misy ny azo atao dia miantso ny ireo mpitatitra amin'ny resaka lalam-by koa zahay hiara-iasa aminay mba ampianana ireo tsy fampiana solika zany eto Antananarivo. 15 isan-kerinandro ny filana ho an'Antananarivo ialana amin'ny fahatapahany herinaratra tsy maharaka ny fitateran'izany ka nampitombona 50 ho fanampany hoy kosa ny ministry ny Angovo sy ny akoranafo Solo Andriamanamsoa. Fa termika amintsika miteny zao tsy maintsy manao délestage satria 4 camion citerne isan'andro nanomboka tamin'ny fiverenan'le famatsiana tao Toamasina zany ny tafiakatra makaty Antananarivo isan'andro. 4 camion citerne nanomboka tamin'ny sabotsy lahady de androany hitako zao 5 eo nefa mba hialan'ny délestage Antananarivo mila farafakely 10 camion citerne Antananarivo. Indriana fenona aloha zany le bac satria nandritra n'izay fotoana zay koa le réserve atsika eo tsy tena ngeza be le réserve ao ritra presque ritra zany le izy de lasa manao flux tendu zany tsika zao de ao anatin'ny flux tendu zany no tsy maintsy jerena raha tsy manao délestage tsika fa hoe tena tsy foanana de na tsika roitra ny rano na tonga de ritra anatin'ny ray andro roa andro ny solika de blackout ny aorinan'izay. Nilaza kosa ny ministra fa ampy ny solika. Manontany nareo hoe ampy ve solika? Ampy tsara ny stocktsika. Le marché appel d'offre international farany teo ve io mbola tsy tompoko satria ny marché appel d'offre farany teo izay efa nivaly amin'ny volana manaraka zany vao manomboka amin'ny première livraison. Ny alarobia hatramin'ny zoma no ivany olana amin'ny délestage économique ho ny Jirama. Tsy maintsy aloha zany aloha amin'izao fotoana zao
dia miditra ao anatin'ilay antsoina hoe tsy fahampiantsika zany anefa tsy maharitra foana olo zao fa efa misy laminasaka ny vinavinaina zany any amin'ny faraparan'ny herinandro na amin'ny zoma eo zany lahaka misy tokony efa manomboka hoampy zany ireo solika hiditra eto Antananarivo zany sy ny ho any amin'ny faritra lehibe manaraka. Raha ny tatitry ny minisitry ny angovo sy ny akorana fandroany tsy maharaka ny filana herinaratra ho an'Antananarivo manomboka amin'ny 9:00 hatramin'ny 7:00 ny famasina herinaratra ka izay no mahatonga ny fahatapahana amin'ny fandimby. Mety hoe efa fandresendahatra ny vahoaka amin'ny rosona amin'ny famarotana ny jirama amin'ny tsy miankina na ny privatisation no tanjon'ny fitondram-panjakana amin'izao fahatapahan-jiro sisy lany iaina ny mpanjifa izao ho ny mpandalina raharam-pirenena Serge Azafimahova androany. Tsy vahaolana nefa hoy izy ny privatisation satria ho eo ampelantanan'ny karana tanteraka izay ahitana olombitsy mifeny fitrandrahana angovo ny toe-karen'i Madagasikara. Tsy vahaolana ihany koa nefa ny fanomezana fanampiana na ny subvention ny jirama amin'ny famatsim-bola za tapitrisa $, ho azy ny Madagasikara avy amin'ny banky iraisam-pirenena ho iatrany Serge Azafimahova. Mikaela Andrianjaka sy tokony aina Andrianjatofo. Mety miandry ilay famatsim-bola za tapitrisa $, avy amin'ny banky iraisam-pirenena ny fitondram-panjakana entina mahana ny olana solika sedray ny jirama amin'izao hoy ny mpandalina raharam-pirenena Serge Azafimahova. Eo amin'ny fitopolo isan-jato ny ataontsika hoe ny herinaratra vokarin'ny jirama dia solika no mampiodina azy fitopolo isan-jato. Ny olana jirama zany tsy manana tsony izy zany ataontsika hoe tsy manam-bola izy dia andoavany amin'ny volany ro mpamatsy solika ao aminy. Tsy vitan'izay ihany koa fa ny olana fa misy olana ihany koa amin'ilay mpamatsy herinaratra miainga amin'ny angovo navozina ozy ny fitenenana na hoe énergie renouvelable ohatra zao hoe ny barrage hydroélectrique. Tsika zany mivelona zany amin'ny mpamatsy vola avy any ivelany dia miandry zao tsika zany zao hoe miandry ny aide budgétaire le $100 millions na hoe zato tapitrisa $, avy any amin'ny Amerikanina. Tsy banque mondiale moa zany ny tena marina ka le izy tiako apetraka amin'izay hoe tsy ho voavazana anatin'ny fotoana fohy io resaka herinaratra io. Tsy vahaolana nefa raha anome fanampinana subvention ny jirama indray ny fanjakana rehefa mahazo an'io zato tapitrisa $, avy amin'ny banky iraisam-pirenena io hoy Serge Azafimahova. Zany ny fomba fijeriko azy hoe misy an'le zato tapitrisa $, zany hoe aide budgétaire ho avy. Marina fa aide budgétaire le izy ary ny banque mondiale moa zany hoe ame an'io vola io aide budgétaire le izy fa ao anatin'io zany hoe miandry vola amin'io ndraiky koa hoe mifanjakana hoe ame subvention ndray ny jirama dia le izy zany tiako resahana hoe diso lalana tanteraka antsika amin'io resaka subvention io anisan'ny mamono ny firenentsika io. Olana ihany koa ny tsy visian'ny mpitantana mazava ao amin'ny jirama hatramin'izao hoy Serge Azafimahova. Androany anie directeur général Lalakroa mitantana ny jirama ny PCA ny président conseil d'administration lasa ministre sady ministre izy ankehitriny no PCA satria mbola tsy nitsolona ny PCA dia directeur général Laroa mitazona ny jirama zany biby manana loha Lakroa zany anie tsy mandeha amin'ny loniny zany izy ny tena chef zany amin'izy roa lahy. Mampanay araka izany raha paikady entina mpanekena ny vahoaka ny varotana ny jirama amin'ny tsy miankina no tena tiany ny fitondram-panjakana natongavana amin'izao fahatapahan-jiro lava izao hoy Serge Azafimahova. Raha ny fomba fijeriko azy atao zany zay hoe anekeny vahoaka ny privatisation ny jirama. Zany efa miteny fa ny privatisation ny jirama tsy ho solution. Voalohany aloha mialatsiny na manonona tokony olona lalakray fa ny économie gasy zany zao fa ela-pelatana ny karana. Raha manao privatisation zany tsika ry zareo nefa anatin'ny sehatra famokarana angovo dia ry zareo zany misy opposition na hoakan'le izy dikan'izay zany monopole ny économie Madagasikara zany dia opelatana ny tanteraka zany kosa angamba tsy azo eritreretiny hoe antokony olona lakray ve arolom-bitsy tsy hoe ny karana rehetra io fa zany lalao zany karana tsy mihoatra ny 50 milalao an'izany lalao rehetrarehetra zany
ka le izy a ozy a hoe tandremo fa mila mitandronytsika le izy a ohatra nitaovanao faranina mihitsy angamba le fitondram-panjakana zany e atongavana an'izay solution la privatisation zay ao le privatisation zany tsy solution nanolokevitra ny anafainganana ny famokarana menaka mavesatra ao Tsimiroro moa Serge Zafimahova mandra-piandrasana ny tetika sasaofika Sivolobe izay mbola aritra 4 taona vao mety hamokatra herinaratra araka ny tokony ho izy. Fa voatendro RCV Antananarivo hisy olo-toerana ny Monseigneur Audouin Marie Arsène Razanak'olona i Monseigneur Jean de Dieu Wilson ivekana matondra zaka amin'izao fotoana izao rehefa nekeny Papa François ny fametra-pialana natao ny Monseigneur Audouin Razanak'olona valitaona no nitanany toerany ivekana matondra zaka ny Monseigneur Jean de Dieu Wilson ny alohan'izao nahavoatendry azy RCV Antananarivo izao androany araka ny famitambavao navoaka ny gazety La Croix ny Madagasikara efa iveka mpanampy tato anatin'ny diocèse n'Antananarivo tao anatin'ny 10 taona ny taona 14 hatramin'ny 15 ihany koa ny RCV Antananarivo vaovao ity nampianatra teolojia tao amin'ny seminaire zokony tao Falerivo izy ny taona 24 sy 25 sady sekretera mpandrindra ny fivondronambe ny eveka eto Madagasikara izy ary efa taliny famoahana ny gazety La Croix ny Madagasikara ihany koa efa pretra tao amin'ny paroisy Lamoli Urbino Italia ny Monseigneur Jean de Dieu Wilson tamin'ny taona 3 sy 4 mahakasika ny fifananana rainy nahazo lisansa momba ny teolojia tao amin'ny UCM izy ny taona 7 ary nahazo ny doctorat en théologie dogmatique tao Suisse tamin'ny taona 2 fa nahazo zazalahy kely malefatra jona taminatin'ny fetiny reny ny mpanao gazety ny Real TV Madagasikara Garsikara Fenso mandrindra arivony tena fanomezana ho an'ny fetiny reny ny fahatongavany Aiden hoy Garsikara Fenso sy ny vadiny mampiavaka an'ireo zanaka Garsikara Fenso sy malanto ihany koa ny fitoviany daty nahaterahana ho an'ny Garsikara sy Aiden raha toka mitovy ihany koa izay daty izay ho an'ny malanto vadiny sy Anaela zanany vavy matoa salama tsara moa reny sy ny zaza bolangana ihany koa Garsikara Fenso na spakakitay saingy isy fiatoana kely 2 herinandro ny fandaharana l'invité du jour iarahana amin'ny Garsikara io ahafahana misitraka an'izony amin'ny maharay mpianakaviana azy Nambina Ravelo Arson sy Ezekia Herimalala. Vonisokatra ny avavahady fenitsika tanteraka i Garsikara Fenso androany ny fampiresaka tamin'ny ekipa ny Real News noho ny fahazony zazalahy kely mbola nisotra teny amin'ny endriky amalanto vadiny ihany koa izantsika izany avy eo faly ny fo satria nahazo dimby nahazo fara ohatra ny renim-pianakaviana rehetra ihany mitondra voaka ianao mandritra 6 volana dia arahana arak'izay toromarika rehetra azo avy amin'ny mpitsabo amina manokana aloha tsy nesy ny fahasarotana saorana an'Andriamanitra aloha izany tena zava-dehibe satria fanomezana avy aminazy le izy dia niavaka mihitsy konkoa izy ho aminazy satria fetiny reny dia tena tonga dia hoe fanomezana manokana ho an'ny reny mihitsy saika misy mampiavaka foana ao anatin'ny ankonany Garsikara Fenso io raha ny anambarany ao anatin'izany ny daty naterahan'izy ireo 4 amin'ny anaka izay mifameno ty zokony ty Anaela dia mitovy anniversaire-ny mamany izany hoe teraka ny mamany dia mitovy date anniversaire zareo dia tamin'ity faharoa indray zany sady fête de mère no nahazo cadeau ihany koa dia mitovy izany hoe mitovy andro ihany koa moa zany zay samby 4 moa zany nenay amin'ny maharay-mpianakaviana ny Garsikara Fenso isitraka ny congé de paternité izy amin'ny fahazony zanany io isy fiatoana 2 herinandro ny izany ny fandaharana l'invité du jour manomboka androany araka ny fahafantaranareo amin'ny Garsikara moa manana fandaharana zany isan'andro l'invité du jour dia mazava ho azy aloha tsy maintsy mba makaina kely aloha
mba hifantoka kely amin'izy izy telo mianaka zany satria atony sokony a de ny zandrony io voatonga de zay aloha ny programme atoato atsika zay mpanaraka ny fandarana aloha zany de manome fotoana atsika fa iverina tsy ho ela omaly alahady efatra jona tamin'ny enora latsaka fahatelon'ny ariva no fanazo zazalahykely gasikara fenosoa sy malanto gasikara eden feno fity ny anaran'ny zaza ny fianakaviam-be ny Real TV Madagasikara sy ny mpanaraka ny fandarana l'invité du jour moa dia miarahaba ny gasikara fenosoa sy ny ankohonany amin'izao anazy zao ny farazy dimby izao dia noho io tsy maheo any gasikara fenosoa io ihany koa dia hiezaka hatrany ny ekipa ny Real News anasa vahiny hitondra famakafakana ao anatin'ny vaovao izay misongadina mandritra an'izay fotoana tsy maheo any gasikara fenosoa izay